Mitondran'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Roger fanazavana ny manodidina ny fikitiana ny gouvernement eo ihany koa ny mahakasika Ramafana eto amin'ny firenena. Président Era Mampiandany efa manana programme zany fa niazo no arahantsika izy no fidiny vahoaka amin'izao fotoana izao ary mandeha miandalana ary tsy maintsy fihavanam-pirenena zavatra hoe tenenina fotsiny amin'izao hoe iaona ny olona efa nalazana amin'izany fa eo amin'ny justice sociale efa mandroso zao ny hoe décentralisation effective, décentralisation aratra amin'ny ressources zany, ny ressources redistribuer ary gérena amin'ny voalohany aloha dia tsy maintsy misy ihany le hoe tena miaraka amin'ny teny midina dia fa rapidement zany tsy maintsy atao amin'ny teny miakatra ary omena fehefana zareo any amin'ny faritra mba hitondra ary hanamarika tsara inona ny zavatra hoe tena tadiaviny ary izy any amin'ny faritra no mahafantatra an'izany fa tsy sika aty ampovoany. Rehefa ho avy ny fotoanany dia tsy maintsy atao ihany raha manima zao araky ny teny président izy le hoe appréciation ny asan'ny ministre tsirairay efa manao an'izany antsoiko tsirairay zareo dia jereko hoe inona no zavatra voarovolana le zay même pas voarovolana mba nahazo vola zay dia jerena sady inona ny zavatra mba vitany ary inona ny tanjona inona ny targetra ny fikisiavany tamin'ny voalohany zany azy azahoaizy izy par rapport amin'izay hoe targetra zay ary inona nahafahany natanteraka azy inona tsy natanteraka azy zany rehetra zany dia tsy maintsy jerena milamina.